Nampiororona foana tamin'ny resaka mikasika ny faraandro ny olona tao amin'ilay fiangonana. Nahatsiaro sahirana ny lehilahy anankiray na ny tany izy. Dia hoy izy mba atoreo amin'izay ireny vaovao mahafaly. Mba atoreo amin'izay ny vaovao mahafaly fa izao tontolo izao io angia an'Andriamanitra. Raha potehiny izy Andriamanitra io dia ndraimbava ihany izy dia mety mahavita ihany indray. Rehefa tiany ny hanao an'io. Fa dia izao no izy. Amintsika dia izao ihany. Fitory tsara ny momba ny tenanao. Raha ho avy ny faraandro, na ho voavonjy ianao na tsy. Koa amin'izany, miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Matthieu 7:20, ny 2:7. Amen.